mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ariavako malala tratry ity talata 10 ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny oabolana toko 720 oabolana toko 720 andiny 220 ka hatramin'ny andiny 490 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino lainga ny mpanapaka dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Miaona ny malahelo sy ny mpampahory. Jehovah no manazava ny mason'izy rotota, izay mpanjaka amin'ny tsara marina ny malahelo dia aharitra mandrakizay ny seza fiandrianany. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny rainy. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina ho faly mahita ny fahalavony. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andiny 220 raha mihaino lainga ny mpanapaka dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Ny boky ny oabolana moa dia boky pahendrena, izany hoe boky nateraky ny fahaiza-miaina, boky nateraky ny traikefa teo amin'ny fiainana, boky nateraky ny fahelana velona, boky nateraky ny fiainana ela koa sy ny fifanerasana tamin'ny mpiarabelona. Izany hoe efa nosedrain'ny fotoana ilay fomba fijery ary dia manjary lasa lesona, ary dia zary toy ny lesona be dia be mitambatambatra no mameno boky ny oabolana. Ity toko 720 ity dia misy isan-karazany, tsy hoe mifampitohy akory fa saika mahaleo teny isaky ny andininy ny ankabeazan'ny boky ny oabolana. Ary teny andininy 220 zao dia manao hoe raha mihaino lainga ny mpanapaka dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Ny atao hoe mpanapaka eto dia ireo izay mpitondra, ireo izay raha ny boky ny oabolana moa dia ireo tompona mpanompo. Misy mpanompo be dia be zany dia misy olona mitantana na tompo na koa mety mpandamina lay mpanompo, zay la atao hoe mpanapaka eto. Misy mpanompo be dia be zany dia misy anankiray amin'ireo mitendrena ho mpanapaka, na koa misy mpanompo be dia be dia misy tompony dia lay tompony no mitondra azy ireo. Dia ataovy hoe lay mpanompo marobe dia mitendrena ny anankiray hife azy rehetra ireo. Ary rehefa misy mpife eo dia reo mpanompo be dia be reo dia mandrakariva samy manana ny sokajikajiny avy, samy manana ny misy clan kely indraindray ao anatin'ny mpanompo. Rehefa betsaka izy tsy voatery hitovy hevitra, tsy voatery hitovy fomba fijery, fa indraindray misy sokajikajiny kely ao reo mpanompo reo. Ary indray dia somary miadiady tompontsoa kely ao ireo mpanompo maro samihafa ireo. Ary rehefa miara-monina reo mpanompo reo dia misy resadresaka maro samihafa mipoitra hetsero ao anatin'ireo mpanompo, ao anatin'ireo mpiasa, na ao anatin'ireo ireo sokajin'olona be dia be izay miara-monina na miara-miasa ireo. Ary dia lay boky ny oabolana hoe mila fahendrena manokana avy amin'ilay mpanapaka, avy amin'ilay nitendrena hitarika, avy amin'ilay tendrena napaka sy hife azy rehetra. Dia hoy ny boky ny oabolana hoe raha ohatra ka mihaino lainga ny mpanapaka dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Izany hoe betsaka amin'ireo mpanompo ireo no hitaty teny any amin'ilay mpanapaka. Ila fity manokana, ila tampotampo manokana, ila ataontsika hoe fomba fiteny mahazatra hoe mila fankasitrahana manokana any amin'ilay mpanapaka, ireo mpanompo na reo mpanompo madinika na reo mpanompo tenatena na tahaka izany any amin'ilay mpanapaka.
ary de mety hifanaratsy eo mihitsy a ireo mpanompo reo, mety hifanaratsy, mety isy tsao hipotra ao anatin'lay ao anatin'lay toeram-piasana na lay tokantrano misy ireo mpanompo be deabe reo na lay ary dia hoy ny boky nobolina hoe raha vao miaino lainga lay mpanapaka de simba lay fihavanan'lay mpanompo be deabe ao ary mety ho simba mihitsy ara lay mpanompo rehetra. Re afako zavatra iainana isan'andro any amin'ny toeram-piasana, iaina ny ataontsika hoe ireo zay rehetra mitondra mpiasa, ireo zay rehetra mitondra mpiasa, ireo zay mitondra olona, mety ireo zay mitondra fikambanana koa aza de miaina an'zany hoe misy karazana tatitra, karazana feo isan-karazany tonga any amin'ny mpanapaka na any amin'ny mpitondra na any amin'ny mpanapa-kevitra na any amin'ny mpitarika ary dia misy amin'izy ireny feo tsy marina. De eto ny boky nobolina mampitarina manao hoe tandremo fa raha miaino feo tsy marina, tandremo fa raha miaino resaka laingana tsy mitombona ny mpanapaka na ny mpifeh dia manimba ny fiainan'lay mpanompo manontolo zany, manjary miaratsy, manjary ratsy avokoa na ny fomba manjary manjaka ny fahalovana, simba ny fifandraisana ary simba mihitsy aza ny mpanompo. Zavatra roa zany ny tiany boky nobolina ho takaritsika de zao ny fahaizan'zay mpitarika, ny fahaizan'zay mpifehy, ny fahaizan'zay mpanapaka miaino. Ny lainga tsy maintsy misy foana raha io boky nobolana io, ny lainga tsy maintsy misy foana, ny mpanolo-tsaina mamitaka misy foana ao amin'ny ao amin'ny bokyny ao amin'ny baiboly de raha kely indrindra 50 ny nandini-tsohatra masina miresaka momba ny mpanolo-tsaina ratsy, raha kely indrindra ary betsaka ny tantara izay ahitantsika hoe mpanjaka na mpanapaka na mpitondra na mpifeh voafitaka ny mpanolo-tsaina manomboka hatrany amin'ny Rehoboam reny, hatrany amin'ny Absalomy reny, be deabe a ireo hatrany amin'ny Samson reny, be deabe zany a ireo olona mpanapaka sy mpifeh zay tsy nahay ny aino, tsy nahay ny aino fa niaino lainga. Ndradray mantsy ny lainga ny toy ny mahafinaritra meno azy, mahafinaritra ahoana moa satria toy ny mandamindamina, toy ny mandambilambo, tsy mahafinaritra meno marina ndradray fa manindrona mandratra ary fa ndradray ny lainga dia ndray toy ny mahafinaritra meno azy satria toy ny mandamindamina ny sofina, mandamindamina ny saina ary dia betsaka ny mpanapaka, betsaka ny mpifeh, betsaka ny mpitondra, betsaka koa aza ny mpanjaka zay latsaka ao anatin'ny lainga zay ataon'ireo mpanolo-tsaina. Satria mpanolo-tsaina ndray dia mety miaro ny tombotsoana, mety miaro mety ho misy zavatra arovany na mety ho mamandrika mihitsy na mety misy olona arovany, mety miaro ny tenany izy, mety miaro tombotson'olom-bitsy izy na mety tombotson'ny tenany manokana de manjary mandavo ilay mpanjaka na lay mpanapaka na lay mpitondra io tsika teo. De afara ny boky nobolina mihitsy zany hoe zava-dehibe ny fahaiza-miaino, zava-dehibe ny fahaiza-miaino ary tsy mora akory ny manavaka ny lainga amin'ny diso, tsy mora zany ndraindray rehefa eo ampitondrana fikambanana ianao na eo ampitondrana olona ianao na eo ampitondrana orinasa ianao na eo ampitondrana firenena moa de vao mainka manahirana de manahirana ary dia eto ny boky nobolina de tena folo afatra mihitsy. Hoy izy manao hoe tandremo tsara raha vao meno lainga ny mpanapaka de simba na ny fihavanan'ny hafa, simba na simba mihitsy ny olona manontolo mihitsy. Ny baiboly avako malalany de tena manampy mihitsy ny mpanapaka, tsy mitona ny mpanapaka aiaino ihany izy fa manome fitaovana hoentin'ny mpanapaka zay mpitondra, zay mpitarika, manome fitaovana ahafahany miaino de ny fanahy masin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fananany mpanapaka, ny fananany mpitondra, ny fananany olona rehetra zay hitondra, ny fanahan'Andriamanitra. Ny fanahan'Andriamanitra no manampy ny olona ahafahany mamantatra ny lainga amin'ny diso. Ny fanahan'Andriamanitra de manampy azy, zay mahatonga an' Jesosy ny teny hoe ny fanahy masina ny fanahy fanoloran-tsaina, ny fanahy masina ny fanahy tsara indrindra, ny fanahy masina lay Andriamanitra, ny fanahy masina lay mpanolo-tsaina tsara indrindra mihoatra lavitra noho ny olona.
ary izay no mahatonga Jesosy ny teny manao hoe aza mihetsika, aza mandeha, mbola mandeha ianareo, zany hoe aza maika ny asa, aza maika hanapa-kevitra raha tsy tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa koa malala engany ary itsika aiai ny bitsika ny fanahy masina, tsy hoe tsy ilaina akory ny torohevitry ny olona, fa amin'ny alalan'ny torohevitry ny olona koa ny asan'ny fanahy masina. Fa zava-dehibe ny fananantsika ny fanahy masina. Raha ao anatintsika ny fanahy masina ka ao anatin'ny olona anankiray manolo-tsainantsika koa ny fanahy masina, dia mifandray ireo satria fanahy iray ihany ireo. Ary dia fantatrao amin'ny alalan'ny tolo-tsain'ny olona hoe marina zany tolo-tsaina. Raha ao anatinao ny fanahy masina ka ao anatin'ilay olona anankiray zay rahan'Andriamanitra hanampy anao koa ny fanahy masina, de mifankahazo nareo. Tonga de resy lahatra ianao hoe marina zany tolo-tsaina zany, marina zany torohevitra zany. Fa raha ohatra ka fanahy samihafa ny ao aminao sy ny ao amin'le olona, de zao tsy manaiky, raha ao aminao ny fanahy masina de tsy manaiky ilay torohevitra ilay olona, lay fanahy eo aminao. Misalasala na ohatrany tsy marina zany, ohatrany diso zany fomba fanoran-kevitra ty olo ty zany, ohatrany tsy mitombony zany teneniny zany, ohatrany mivilana izy zany, ohatrany torohevitra tsy tena maro toerany zany. Raha ohatra ka tena ao anatinao ny fanahy masina, na mifamadika am'izay koa, no zany dia zava-dehibe zany ny fanananao, ny fananatsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa ny faharoa ny boky Noabolana de izao: raha ohatra ka misanatria mihaino lainga ny mpanapaka anankiray na ny mpitondra anankiray, de izao koa ro terany simba ny mpanompo hafa rehetra. Satria lasa mozy manao hoe raha tonga ny ampotsofin'ny mpanapaka ny lainga ka le lainga no henoina, de maninona ny hafa? Mikomy ny hafa, tsy resy lahatra tsony ny hafa, simba lay asa, simba koa lay olona, satria manjary lasa ny lainga zany no hitondrana ny raharaha. De manjary tsy manana risy-po hiasa tsony ny hafa, tsy manana motivation reo amin'ny teny frantsay, zany hoe tsy manana faharisihana, tsy manana faharesen-dahatra hiasa intsony, satria mety ho mitanila lay mpitarika, na mitanila lay mpitondra, na mitanila lay mpanjaka, na mitanila lay mpanapaka, de manjary manimba ny fitiavan'ny hafa asa, manimba ny fifandraisana. Ary izay mandrakariva no ny olombelona moa dia efa namaritra mihitsy fomba fitantarana piasa, fomba fitantarana piasa hoe amin'ny toeram-piasana de misy olona nofanina manokana mihitsy mba hitondra ny piasa, hitantana ny piasa. Ka rehefa mitantana ny piasa dia manomboka hatrany amin'ny hoe inona moa zany ny fakana ny piasa, zany hoe iza no hiasa, ny fitadiavana ny piasa, manomboka ny fitadiavana ny piasa sy ny fandraisana ny piasa hiasa, any no asan'ireny olona no manina manokana hitondra piasa reny. Faharoa, manao zay ahatamana ny piasa, manao zay ahatamana ireo piasa efa ao amin'ilay toeram-piasana, manao zay ahatamana an'ireo zay efa am-perinasa, zany de adidiny zay rehetra mitondra piasa. Tsisy heviny hoe maka piasa ianao manao antsoavo mipiasa mba hiasa ao aminao kanefany rehefa aveo manao tolotrasa, nefa rehefa aveo tsy manao zay hiazonana ny piasa havanana ny piasa mahay, fa adidiny toeram-piasana ny mihazona ny piasa mahay. Ary tsy vitany hoe adidiny ihany mihazona amin'ny piasa mahay, fa adidiny koa ny manofana azy reny, adidiny manofana azy, mampivelatra azy, mahatonga ny piasa mba afaka hitombo fahalalana mba hivelarana ny toeram-piasana. Kanefa amin'ireo piasa ireo dia mety pitranga foana ny hoe misy fifampialonana tsindraindray, fifaninanana kely tsindraindray, misy tombontsoa kely edivana atsiaro, dia manjary miteraka fifanaratsiana, ndraindray na miteraka lainga, na miteraka toe-javatra tahaka zany. Dia raha tsy tsabony lay mpitarika, raha tsy tsabony hatrany am-piandohany zany, fa hoe ny lainga no henona na ny tombontsoa ny olombitso no henona, de zao manjary mikorotana ary simba ny toeram-piasana. Ary dia Jesosy rehefa koa malala nanome vahaolana, tsy hoe nanome vahaolana mpanapaka ihany izy ka nampianatra azy hiaino ny fanahy masina, nampianatra azy atsiary fa ny fiarahana amin'Andriamanitra no fanahy masina no ahafantaran'ny tolo-tsaina endry amin-jendry, fa ahafantaran'ny marina amin'ny diso. Fa izao zava-dehibe koa nefany ny fahatsapany hoe
ny torohevitry Jesoa de zao ny fitezanana ny fitarina ny mpanompo ny fitarina ny mpiaramiasa ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fifandeferana ao anatin'ny fifanekena ny hoe samy olombelona manapetra ka dia tsy maintsy mifanondrotra tsy maintsy mifanohana mifanamatra mifampiteny ravako malala iainantsika isan'andro arany hoe miaina eo anivon'ny fiarahamonina miaina eo anivon'ny mpiarabelona de tandrify antsika am'izao vanim-potoana izao ary tandrify ny fiarahamonina ankehitriny ny hoe raha mihaino lainga ny mpanapaka teo ratsy fanahy ny mpanompony rehetra re avako ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitarika anao ny fanahy masin'Andriamanitra ao amin'i Jesoa anazava ny sainao aiza anao mamiaino aiza antsika manavaka ny marina amin'ny diso mba hatsara ny fihavanana mba hatsara ny fifankatiavana mba hatsara ny fiarahamonina ivavakitsika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny torohevitry ny teninao mampianatra anay fa zava-dehibe ny fahaiza-miaino na dia sarotra aza ny manavaka ny marina amin'ny diso dia efa namorainao zany noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina ka ny fanahinao masina mitoetra dia-ponay ny fanahinao masina mitoetra ty anatinay dia manampy anay hahatakatra ny marina ahafantatra ny marina ary indrindra anao ny marina simba ny fiarahamonina tompo rehefa ny lainga no manjaka rava ny fihavanana rehefa ny lainga no manjaka ary simba na ny toeram-piasana na ny fiainam-pianakaviana eny hatramin'ny fiainam-piarahamonina aza sy ny firenena rehefa tsy mahazo toerana ny marina koa mampianarana tompo ahianavaka ny marina amin'ny diso amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary mampianarana koa tompo mba ho mpanolotsaina marina sy mahitsy ny namanay ny mpiarabelona aminay ary aoka izahay dia ho mpanely vaovao tsara ho mpanely vaovao marina ho mpanely vaovao mahasoa amin'ny fiainana isan'andro isory aty anatinay ny toetra mampisaraka ny toetra manely vaovao tsy marina isory aty anatinay fa tsy akasitrahanao ny toetra manely vaovao mampisaraka na mampiady na manimba ny fihavanana dia ampianary re tompo anana fanetreteny hitodika ao amin'ny azo fijalianao Jesoa ka hifona am'izay rehetra tsy fahaizany mitondra tena tsara eo anatrehan'ny mpiarabelona aminay dia ny tokantrano tsirairay tompo izay mpanaraka zao mofinaina izao de aoka mba ho tiany marina mpilaza vaovao marina ary ny marina no anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay de tahio ny fiainany tsirairay avy Jesosy am'izao herinandro vao manomboka izao ndray eo am-pelantananao nametrahana ny fiainanay aminaranao Jesoa amen